Notolorana ny lokandray ny mendrika tao anatin'ilay lalao izay zany miso izay karakarain'ny gazety izay zany mbola vehivavy ihany aloha hatramin'izao no mendrika tao anatin'ireo rehetra izay nozaraina loka teo aloha teo arahantsika ny sary. Lalao izay zany misoma tao anatin'ny herinandro ny fafito amby roapolo ny volana martsa ary narisana ny loka voalohany amin'ilay tonom-bola telo hetsy ariary no nahazo ny lokantsika tamin'ity indray aty dia Andriambavilanitra moniny ny tsaramaso tsisa akory zany fa Ramatoa Rakotomanantsoa Farasoa da ina madama fara ny fiantso azy miaraba anao tompoka dia makasitraka tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny lalao ianao no nahazo voalohany tamin'ny loka izay nampiakarina ho telo hetsy ariary indro ny lokanao atolotranao ampitiavana sodra vezana fandraisana anjara fihetsepo avy hatrany aloha faly be tena faly mihitsy satria efa tena lalao foana zany amin'ny rehetrarehetra za koa tsy mijery tele akoatra amin'ny matv zany fa série hafa angamba mijery dia nahita n'iny kilalao iny dia lina zany milalao tena faly nandray anjara foana zany ianao nandray anjara foana dia amin'ny fahazotoana zany mahatonga ana hoe le izy kilalao dia manana hery be ianao rery sa miaraka mivady aman-janaka rehefa manao le kilalao za rery aloha nanao an'le izy dia nahita le madame zay zany nahazo kilalao hafa nitako azony dia faly be zany hoe io amatoera mahazo dia za hoe tsy ahazo tapakevitra be dia ozy hoe andao dia le zanako napriska anany tena mariny fa ny lalaontsika tamin'ny terany toraka aty somary niavaka tamin'ny mahazatra tao anatin'le niakatra telo hetsy ariary dia nisy karazana tsy hoe fandrika angamba nilazana azy fa raha nahita ianareo dia ny anarana fandarana macrouton mety hoe samy tsy valan'le izy nisy atao zay satria hatrany amboalohany zany efa napetraka tao anatin'ny fitsipiky ny lalao antsika hoe ny fandarana jerenao matv sy ny fandarana enona ao amin'ny radio May FM manao angalana n'le izy ianao zany tena nanamarina ary tena nandiny tena fatsatra mihitsy mialohan'le satria rehefa mijery ny tapakila fandraisana anjara nahita n'le valony marina ianao tsy tratran'izay fandrika izay ary ny isan'ny olona mahita ny valony marina dia tena isa tonga dia le marina koa no nasehonao tao satria io isa napetraka ao io zany nanahoana no nandiniana an'izay sy natonga hoe ato ny valony anaovako azy indrindra amin'le tarim-barika nandinihako azy efa nilalao aho izy teo dia ohatrany hoe mieriny tenako le izy fa rehefa niantso ny fanahy masina hoe kilalao ty dia ianao miara-miasa amiko dia nataoko tamin'ny anaran'i Jesosy le izy dia sady nikify any nanao ohatra izao mbola ilalao amin'ny anaran'i Jesosy mbola ilalao foana satria zavatra rehetra atao amin'ny anaran'i Jesosy naiza naiza alesy zavatra atao zany eny sodra betsaka ny madame faritsika tamin'ny fandraisana anjara afatra kely any mpamakan'izay zany rehetrarehetra sy mipijery matv raha mpiano May FM manentana anareo amin'ny kilalao fa izay milalao ihany aloha mahazo dia manana faharetana fa tsy hoe tsy mahazo androany dia hijanona na kivikivy fa mahazo toa milalao fa mahafinaritra be le milalao